rahabantsika rehetra manona ny zafady manona ny fiatanany tompo Jesosy amintsika rehetra tao anatin'ity fampitana sary sy feo ny sitrapon'Andriamanitra ity. Araky ny loha hevitra hitanareo dia iresaka ny vokatry ny fanahy faefatra isika dia ny faharipo izany. Ifandresantsika teto ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana. Anio kosa isika dia hijery ny faharipo vokatry ny fanahy faefatra misaondra ny tompo Jesosy isika mbola afaka hifanonana fiadanana amin'ny alalany zany loha hevitra izany. Ity resaka hoe faharipo ity maharipo amin'ny Kristy Jesosy isika dia ataoko hoe andrana expérience atsika andavanandro satria eo amin'ny fiainatsika isanandro isanora, eo amin'ny bataille atsika aranofo any tena misy ny fatsapatsika manona ny zava-misy ny zava-mitranga eo amin'ny fiainatsika dia hoy aho hoe tokony avy hatrany izay fahatsapana izay tokony ananatsika fahalalana manakatra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izay satria ny fahatsapatsika aranofo dia mitsapatsika mandritra ny androm-piainatsika amin'ny maha olombelona aranofo atsika izay dia ao anatin'izay fahatsapana aranofo izay no tokony misy fifoazam-pana avy amintsika afahantsika manana fahatsapana ara-panahy ary indrindra tokony ananatsika ny fahatakarana ny amin'ny hevitra ampitain'ny soratra masina eto amin'ity loha hevitrantsika ity hoe vokatry ny fanahy faharipo ity. Raha ataoko itsin-dalana mahitsy be ny amin'ny hoe faharipo dia ny fotsika no miaritra ny fotsika, miaritra ny zavatra rehetra, miaritra ny zavatra misy, miaritra ny situation, miaritra ny hita maso ny tsy hita maso misubiran'izany ny tenatsika. Zay tena zava-dehibe mihitsy izay tokony ho fatatsika sy voraintsika hoe miaritra sy misubira ny zavatra tsy hita maso ny nofotsika. Dia izay no asongadiny ity teny antsoiko hoe antsoin'ny soratra masina hoe faharipo ity izay hitondran'ny soratra masina fanazavana anazavantsika azao hoe vokatry ny fanahy faharipo, maharipo, la patience, patiente. Amen. Vavaka arsika vetivety voninatr'Andriamanitra tsy tombosatra anao zay raitsytoram-bola velarinao aminay eto ny teny, velarinao aminay eto ny loha hevitra vokatry ny fanahy faharipo, afahanay mamantatra ny sitraponao indray amin'ity andro anio ity. Miasa mahery ianao Jesosy manositra ny teny, manositra anay tsirairay avy manokatra ny masom-pahafantarana sy masom-pahitanay ny fahalalanay indrindra ny any amin'ny tsy hita maso rehetra momba ny tenanay ihany afahan'ny teninao vokatry ny fanahy faharipo azava tsara sy akatoerana ao anatinay sy eo amin'ny momba anay rehetra. Ny aja sy ny dera dia anao irery any tompo Jesosy sy ny raitsyto eo amin'ny seza fiandrianana. Ny anaran'i Kristy Jesosy sy ny herin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty no tompo-kasehan'ny vavaka sy ny fanambarana rehetra. Alleluia. Faharipo vokatry ny fanahy ho resantsika eto anio amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Ijery ten'Andriamanitra avy hatrany isika ity antsoiko hoe antsoin'ny soratra masina hoe faharipo vokatry ny fanahy ity dia karaktera izy io, toetra izy io na aranofo isika na ara-panahy dia ao anatintsika ny toetra izay etsehan'ny fotsika, etsehan'ny fihetsem-potsika any mihitsy zany no loharany soratra masina sy akaniny vokatry ny fanahy toerana ao amin'ny fotsika io hoe ametrahany herin'ny teny hoe maharipo. Amen. Ny olona aranofo anankiray dia miaritra izy amin'ny toepony, amin'ny karakterany. Fiainana andavanandro araka ilay efa niteneniko teo mampametram-panontaniana. Ianao ihany koa ngamba dia mametram-panontaniana miaraka amiko hoe miseho eto Madagasikara avokoa ny zavatra rehetra. Ny vidin'ny atody ny kilao ambara efa manarivorivo ny maro tsy lazako hoe manarivony betsaka
ny délestage a indro ny aizana manarona an-tany a ny insécurité a ny alatra voamaso a ny accident a indroa intelo isan'andro a moto tomobile misy ny ainana foy a misy fotoana nanao piba hoe tena manao fanatitra latsadra isan'andro isan'ora eto amin'ny firenena ny démonie sy ny sisa be da be zay mampahory ny vahoaka malagasy ny rivotra politika ny rivotra ra-pivavahana entin'ireo karazana faux prophète sy ny sisa rehetrarehetra ny tsy fisina ny pression isan-karazany eo amin'ny fiainana ny aretina mitsoka ny conjonctivite ny covid sy ny sisa be dia be ny anoanana manapaka eto Madagasikara avokoa zany rehetrarehetra zany fa eo indrindra nefa fa dia lasa ny saina hoe tena passion ny vahoaka malagasy mahari-po tena mahari-po ny vahoaka malagasy zay le niteneniko atsika teo hoe karaktera izy io sika malagasy a dia manana an'izay a toe-po maharitra izay miaritra ny zavatra rehetra nandeha teo daholo ny mandeha ary mbola andeha ny mandeha manararoatra eto daholo ny mpanararoatra ny mpanambola mamefimefy zay tia ny fefeny a resaka tany manao borinage a mandravandravatrano sy ny sisa rehetra mampametra-panontaniana ny maro hoe misy manam-pahefana ve eto sa tsisy manam-pahefana tsy mikendranizaniza isika fa ametraka ohatra be da be ahafahatsika mandray ny hevi-pahalalana tokony voaraintsika maingy amin'ny sujet zay resantsika eto hoe vokatry ny fanahy faharipo fa tena tsy miontsina ny malagasy misy maty andalana misy maty etseroa mahari-po ny malagasy zay le karaktera hitondratsika tosakevitra misy karaktera zany a miraikitra amin'ny nofotsika malagasy de raha apetraka ny fantaniana manoloana an'izany de hoe sao de efa tokony revolte aritsika sao de efa tokony trotra isika sao de efa tokony isy raha mandrika sao de efa izao sy izao be da be mandeha daholo ny calcul ny anatin'ny fisainana any sy ny fieritreretana hoe andao anao zavatra ny vana rafitra ifotona fa eo indrindra ny tokony ho mila fatakarana ho voaray atsika tokony misy zavatra tsapatsika hoe hatrany amin'ny fototra hatrany amin'ny base mihitsy isika ny diso malgré hoe passion manana ny vokatry ny faharipo io vokatra faharipo ao anatitsika io zay efa miraikitra amin'ny mahagasy atsika dia ny zava-doza dia tsy mahova ny zava-misy ny situation izay ary indrindra tsy alovany lafiny ara-pana satria tsy hitondra vokatra mihitsy ho famonjena vie éternel izay faharipo miraikitra amin'ny nofotsika malagasy izay any lay niteneniko hoe any amin'ny base mihitsy no efa diso alleloia maninona no miteny an'izany ny zanak'Israely raha passion izy efa jato taona nandevoziny Egyptiana izay tafiditra tao anatin'ny faminaniana ho fanehoan'Andriamanitra tsy tony herin'ny filazon-tsara passion izy ireo andevo tsy ny sisa rehetra fa lay fototra de hoe tao anatin'ny faminaniana izy voasoritra ary tao anatin'ny promesse zay nomena ny Abrahama hoe any amin'ny tany zay tsy fantatrao a nomeko anao ary ihany no itombon'ny taranakao sy ny sisa rehetra ho firenena voatay ainsi de suite be da be araky ny teny fikasana mifamatotra amin'izay ny firenena hebreo fa lay toe-po mahari-po niaritra tao anaty fanandevozana jusqu'à ce que hoe voatendry ny mpaminany Mosesy anafaka any vahoaka hebreo vokatry ny fanahy faharipo no resantsika eto ny famatotra tamin'izay fanandevozana izay ny tia nasongadina de hoe nisy an'ilay fototra filazon-tsara teny fikasana nisy an'ilay teny voaray any Abrahama dia fatatsika ny toy ny tantara natolotra ny vahoaka hebreo a ny peuple Israel ny fiangonana ny tany Kanana en parallèle n'ilay toe-po mahari-po satria aza diny fatrany anefitra dia niaritra ny vahoaka hebreo Andriamanitra ihany koa niara-niaritra tamin'ny vahoaka hebreo misy zava-panahy ampitaitsika amin'izany satria d'un côté sady ny monomonina ny vahoaka hebreo a
fa andriamanitra nampiseho an'ilay toe-po mahari-po pasiansa tamin'ny alalany mpaminany Mosesy jusqu'à ce que hoe tonga tafita ny ony Jordana niditra ny tany Kanana ny vahoaka Hebreo. Eto koa nasongadinana izay filazantsara ny fitintsika fo izay testamenta taloha izay ny tantarany vahoaka Hebreo. Eto koa mitinana hoe mahari-po ny vahoaka malagasy miaritra ny zavatra rehetra, misoutenir, manana pasiansa manoloana ny tsirariny rehetra. Fa rehefa tsy eo lay fototra filazantsara dia sady tsy afaka anova ny firenena no tsy afaka anova ny olona. D'ailleurs jereo ny toe-potsika miha malagasy miasimba miapotika isan'andro satria tsy eo lay karaktera fahari-po vokatry ny fanahy zay azavaitsika sy ezahantsika amin'ny alalan'ny soratra masina zaraina eto. Fa lay fahari-po amin'ny manofo amin'ny maha olona amin'ny maha-malagasy ny malagasy izay nolovaina tamin'ny razana sy nolovaina tamin'ny karaza tsampy sy fomba mpanimpona isan-karazana, izay fahari-po izay no mbola fikiritsika ary na dia mitroatra risika araky ny efa fitroarana révolutionniste eto 91 sy ny 6 2002 Ambotsiroitra hatramin'ny mpiandry niditra tsehitra tamin'izany tsy nanova ninona mihitsy izany satria izay toe-po mahari-po izay mijanona foana ho nofo, mijanona ho karaktera olombelona ary tsy nisy fototra filazantsara, tsy nisy fototra Andriamanitra tsy to Yahweh Elohim. Dia atreto manjenjena tahaka ny Kaina ny firenena malagasy, manjenjena tahaka ny Satana mitady zay arapany dia tany mirenireny ny peuple malagasy ny peuple malagasy mirenireny isika malagasy mirenireny ny tenako mirenireny aty Europe sous parenthèse izay ohatsika izay tsy nandray an Jesosy Kristy ho mpamonjy sy tompo eo amin'ny fiainantsika. Mirenireny ny vahoaka malagasy miasa any Koweït, mirenireny vahoaka malagasy miasa any Libye, mirenireny miasa any Chine, mirenireny any Canada, mirenireny any Amerika, mirenireny partout. Ary na dia eo amin'ny tanitsika ary isika dia mirenireny ny sonosy ny karana sy ny bedabe no manapaka ao amin'ny tanitsika. Image izany. Fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa isika na any Amerika na any Koweït na any Dubai na aiza misy atsika na eto Europa. Amen. Misy hevim-pana asongadiny fizarana ao anatin'izany fa tsy avy hatrany dia susceptible. Alléluia. Dia raina ny tompo. Karaktera ho iaho ity fahari-po ity. Mamaky ny teny soratra masina isika ny Kolosianina toko 2 no itondrantsika azy amin'ny anaran'i Kristy Jesosy andininy 10 atombokontsika eo famakina. Ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Io le niteneniko teo hoe misy zanaka manafaka dia afaka tokoa isika. Ny hevitra izay hoe nafahan Jesosy Kristy isika dia nesorony lay karakteratsika, lay fahari-po nofo nakatsika ohatra momba ny tantaram-pirenentsika sy ny situation iainantsika amin'ny mahafirenena malagasy atsika au temps présent. Andiny 10 ambarany bokin'ny Kolosianina eto dia misy karaktera tsindrin'ny filazantsara efa notafianareo ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Arao tsara ilay fanazavana. Misy toetratsika tamin'ny mahagasy atsika, misy toetratsika izay niterahantsika tonga raiky tapisaka amin'ny nofontsika, nisy toetratsika amin'ny mampanotatsika satria tsika dia mpandova n'ilay ota tao amin'ny sahany Edena, taranaka Damaseva, ilay ota fototra ny resahako eto. Fa ny Kolosianina kosa eto i Paoly, Jesosy Kristy dia manambara amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly ato amin'ny bokin'ny Kolosianina. Misy toetra vaovao efa notafitsika satria ny zanaka nanafaka atsika Jesosy Kristy isika rehetra izay nanolo tena.
ary nino sy ny aiky ny fahotatsika de miaraka amin'izay détaché miala amin'ny nofontsika ilay karaktera ilay toe-po ilay vokatry ny fanana haolona fanahy lay saina be fotsiny na haolona atsika karakterana malagasy atsika fa kosa nisy greffage nisy asa tanan'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy namboly vokatry ny fanahy fa haripo indray izay asongaditsika sy zaraitsika raha-tsoratra masina eto raisitsika voaray atsika eto amin'ity Galatiana toko 5 ity ambaran'ny bokon'ny Kolosiana karaktera divine karaktera n'Andriamanitra tsy to karaktera tao amin'Andriamanitra tsy to karaktera tao amin'ny tenin'Andriamanitra Jaona toko 1 ary ny teny tonga nofo nidina tamitsika Jesosy Kristy ilay nidina tamitsika hitatsika ny voninahiny de tonga karakteratsika mandray karaktera vaovao indray sika mitoetra sy mipetraka atao anatin'ny nofotsika atao amin'ny fotsika maka toerana de tsinona izany fa ity karaktera maharipo ity andiny faraiky amby folo fa amin'izany dia tsy misy gentilita sy jiosy na voafora sy tsy voafora na barbarianina sy skitianina na andevo na tsy andevo na andevo na tsy andevo fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra tsy misy tsony merina tsy misy tsony côtier tsy misy tsony haut plateau tsy misy tsony tanindrana tsy misy tsony andevo tsy misy tsony grika tsy misy tsony zay afaka napitsika an'izany rehetrarehetra zany mialatsiny afa mahitsy be satria zany zavatra izany dia sensible be mihitsy amintsika malagasy tsy misy tsony TGV tia mamapara tsy misy tsony fa ilay objectif dia ambarany bokon'ny Kolosiana eto satria misy vokatry ny fanahy efa manova ny toe-potsika manova ny karakteratsika lasa toetra n'Andriamanitra ny toetratsika lasa ilay toetra Kristy no toetra atao anatitsika Alleluia de izay no ambarany toko sy andinina eto amin'ity Kolosiana toko 2 karaktera tsy indrin'ny soratra masina eto ity andininy faraiky amby folo voafora ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika fa tsy ilay famorana karaza-piaviana sy karazan-doko sy karazana firehana karaza tsaranga no tanysaitsika tamin'ny maolona izay mbola fikiritsika malagasy mahatonga atsika maharipo amatsika isika no ao anatitsika fa forain'Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'ny Kristy Jesosy amin'ny alalan'ny heran'ny filazantsara isika de ilay vokatry ny fanahy faharipo tsy indrin'ny bokon'ny Kolosiana karaktera divine indray no manapaka atao anatitsika fa 12 dia mandidy ny soratra masina Kolosiana toko 2 karaktera ihany resahatsika koa mitafy famindram-po fiantrana famoram-panahy fanetretena falemem-panahy fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina malala misy teny vitsivitsy ireo ambaran'ny soratra masina ilay karaktera araky ty famoram-po faharipo zafady araka ity faharipo patience ity de la endriky ilay karaktera dia tsinona fa mpamindra fo isika mpiantra isika mora fanahy isika mpanetry tena isika malemy fanahy isika be fandeferana fa ao amin'Andriamanitra tsy to izay dikan'izay dia hoe lay hoe ao amin'Andriamanitra tsy to manome référence ny filazontsara manome référence fiainana mandrakizay azavaiko zay amin'ny alalan'ny soratra masina manina isika no sy teniny filazontsara soritin'ny filazontsara eto hoe lay karaktera faharipo mitoetra atao anatsika de maneho an'ilay toetra mamindra fo miantra mora fanahy manetry tena malemy fanahy sy ny sisa rehetrarehetra afaka napitsika an'izany de hoy ateo hoe manome référence ny filazontsara izay ny anton'izay dia ho famonjena fanahy tompoko fa tsy hoe eno tsara ity fa tsy hoe mamindra fo na miantra na mora fanahy na manetry tena sy ny sisa be tabe ho tombontsoan'olona averiko tsara hoe
attention fa tsy hoe mamindra fo miantra mora fanahy sy ny sisa be da be manetry tena ho tombontsoan'olona na ho tombontsoana antoko politika na ho tombontsoa mpiarahamonina na ho intérêt personnel danger be zay fa ho famonjena fanahy mamindra fo amin'ny rahalahiko aho misara soratra masina akony mandefitra amin'ny akony manemy fana amin'ny akony satria misy fanahin'Andriamanitra mamangy ahy misy toe-po maharo-po zay efa novolen'Andriamanitra tato anatiko miaraka amin'ny vokatry ny fanahy hafa fitiavana fifaliana fiadanana sy ny sisa be da be famoram-panahy miara-miasa ato anatiko ary izay no tonga mihetsika amin'ny alalako amin'ny alalanao misadresy amin'ny olona anankiray ary indrindra rehefa misadresy amin'ny olona anankiray a dia tanteraka ao amin'ny alalan'izay hoe adresy izay mamindra fo amin'ilay olona miantra amin'ilay olona mora fanahy amin'ilay olona manetry tena amin'ilay olona ninninona situation misy sy ny sisa be da be satria Andriamanitra no mampiasa sy miteny amin'ny alalako fa ity olona ity dia mila vonjena mila ny famonjen'Andriamanitra mila ny herin'ny filazon tsara mila fiainana mandrakizay mila vie éternelle ity firenena ity Madagasikara ity dia mifamatotra amin'izay ny zavatra resahana fa tsy intérêt personnel tsy intérêt akoa tsy intérêt ana antoko politika tsy intérêt ana antoko-pinoana tsy intérêt ana mpitondra firenena tsy intérêt maha olona tsy intérêt zavatra tahaka izany fa objectif an'Andriamanitra dikan'izay dia tsy maintsy misy an'ilay lien mifampitohy Andriamanitra tsy to mitohy amintsika Andriamanitra tsy to ilay arbre de vie représenté ny Jesosy Kristy izy no efa mahazo toerana atao anatsika dia isika ilay mamokatra vokatry ny fanahy ary ny olona no mioty amin'ny alalantsika satria Andriamanitra miasa mitoetra atao anatsika miara-miasa amintsika dia ny olona no mioty amin'ny alalan'ny fietsehan'ny fanahy masina mampiasa atsika dia izay le notsindrin'ny filazon tsara nazavaiko teo hoe tsy misy intérêt personnel tsy misy intérêt koa tsy misy objectif ako tsy misy filako tsy misy na de kely ary tokony ho ahy fa an'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra alleluia atreo ahy dia tokony misy zavatra ngeza be azotsika sy voaray atsika par rapport amin'ity vokatra ny fanahy faharipo izay ambaran'ny soratra masina amintsika eto ity toizatsika ihany ny famakina ny tenin'ny soratra masina mazava ilay karaktera Kolosiana toko faharoa andiny fahafolo faharoa ambe folo a fahatelo ambe folo fahaefatra ambe folo a arako ambonin'izany rehetra izany a ny fitiavana fa feno fahatanterahana izany ilay fitiavana Andriamanitra fitiavana ilay endrika Andriamanitra ilay toetra an'Andriamanitra no mitoetra eo ambonin'izany rehetrarehetra zany a mamey an'izay zavatra nozaraintsika rehetra izay ity karaktera divina faharipo avy amin'Andriamanitra ity satria Andriamanitra fitiavana no tompony io dia Andriamanitra fitiavana no mifehy an'io a dia Andriamanitra fitiavana ihany koa no miara-miasa amintsika sy mampiasa antsika an'io toetra io izay nivoleny atao anatsika dia ilay objectif dia ilay fitiavan'Andriamanitra tsy to amonjy izao tontolo izao izay tsy misy intérêt ako sy intérêt anao a intérêt an'ny tsiraray ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanany Kristy andiny fadimy ambe folo fa ho amin'izany no ny antsonanareo ho tena iray aroka ho feno fisaorana ianareo mazava be izany misaorana zavatra rehetra izany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy isika dia apetrainy Jesosy amin'ny lafiny isan-karazany mihitsy ary ny sujet antsika eto amin'ny lafiny faharipo ihany koa dia izay le nolazaiko teo hoe maharipo isika manana n'ilay karaktera mora fanahy maharipo amin'izay mamindra fo maharipo amin'izay miantra maharipo amin'izay manetry tena maharipo amin'izay malemy fanahy mandefitra sy ny sisa rehetra satria misy objectif fan'Andriamanitra tsy to izay mira zotra tsara amin'ilay toe-po vokatra ny fanahy maharipo eto a izay tsy intérêt ako tsy intérêt personnel tsy intérêt an'ny tsiraray a fa an'Andriamanitra irery a fatoran'ilay hoe fitiavan'Andriamanitra tsy misy tiany ho verina dia ray ara fa tiany ho voavonjy
ho amin'ny fibebahana ny olona rehetra. Vakitsika ny Petera voalohany a. Petera voalohany a toko fahatelo. Petera voalohany a toko fahatelo a. Vakitsika amin'ny anarany Kristy Jesosy a. Ity ny tena manazava anty toepo vokatry ny fanahy faharipo ity. Vakitsika avy hatrany ny soratra masina. Petera voalohany toko fahatelo andininy fahavalo amby folo. Nasehon'i Jesosy Kristy mihitsy ny exemple tamin'ity resaka faharipo ity. Andininy fahavalo amby folo. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha no niota ny marina amonjy ny tsy marina. Efa misy sady lay toepo maharipo faharetam-po tao amin'ny Kristy Jesosy, lay toetra n'Andriamanitra. Nambarako tany am-piandohana teo hoe niaritra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanak'Israela fa nandevozana tao Egypte. Niaritra Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny Mosesy tany amin'ny tany efitra. Toepo maharipo maneho an'izay Andriamanitra fa mbola nasehony ihany koa izay tamin'ny alalan'ny fahasoavana aty amin'ny contexte testamenta vaovao Jesosy Kristy. Petera voalohany toko fahatelo andininy fahavalo amby folo. Niaritra i Kristy Jesosy, niaritra Andriamanitra tsy toa no niotatsika ary nasehony teo amin'ny hazo fijaliana izany. Izay ity siten'ny faritany Petera voalohany. Bokon'ny Petera voalohany toko fahatelo andininy fahavalo amby folo ity. Fa Kristy koa aza efa niaritra indray mandeha no niota ny marina monjy ny tsy marina mba hitondra atsika ho amin'Andriamanitra. Esorina amin'ilay karaktera maolona isika hoentina ho any amin'Andriamanitra. Ilay exemple Madagasikara teo. Hoentina ho any amin'ilay toepo maharipo, toepo faharipo vaovao isika raha manaiky an'izany ny firenena malagasy. Fa eo lay question. Isika izay miresaka eto sy nanolo tena an Jesosy Kristy efa manaiky an'izany. Amen. Fa isika izay efa novolena ny toepo maharipo ampiasain'Andriamanitra arak'ilay karaktera Kolosiana nandresantsika teo. Ho fizarana, ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Isika koa zany dia manana an'ilay toepo maharipo, toepo Kristy Jesosy. Manoloana ny situation misy, manoloana ny malagasy, manoloana ny firenetsika. Izay exemple nomeny Jesosy Kristy eto amin'ity Petera voalohany toko fahatelo ity. Hoe Kristy ihany koa dia efa niaritra no niotatsika. Fa ankehitrio isika manana ny toepo maharipo ihany koa. Dia mandeha amin'izay faharetana izay maharipo. Amen. Zay no mpaherezako anao sœurs sy frères amin'ny situation misy eo amin'ny ankonanao eto amin'ny firenena. Le resaka ankonana teo tsy mora no mitory amin'ny olona akaiky fantatra. Ny proche, ny ralany anada, tena reny ny tena sarotra. Fa maharipo isika. Maharipo isika. Mila maharipo isika. Ary zay le hoe mila manana ny Kristy Jesosy isika. Ny marina monjy ny tsy marina mba hitondra atsika ho amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy. Vonoina ilay nofo karaktera malagasy, vonoina ilay nofo karaktera je suis zao, vonoina ilay nofo karaktera ianao anao. Efa novonoiny Kristy Jesosy izany. Fa volena n'ilay toepo maharipo isika fa ny filazony tsara niasa amin'ny alalantsika. Tahaka ny filazony tsara niasa tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy. Fanehoana naseho an'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny zanany. Amen. Zany la endrika filazony tsara mila mipetraka sy mila ary tokony iainantsika sy zorantsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Andininy fahasimy amby folo. Izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-trano maizina. Eto misy message côté kely. Fanahy tao an-trano maizina dia ireo patriarka rehetra, ireo olona tsara lazan'ny finoana voahity tao amin'ny fiaina tsy hita. Talohan'ny filazantsara nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana naloran'ny ainy. Dia ireo tsara lazan'ny finoana rehetra sy olo-marina araka ny lalàna dia voahity tao amin'ny fiaina tsy hita. Ireo le hoe ao an-tratran'i Abrahama. Fanoharana ny amin'ny Lazarosy ilay mpanan-karena
Jesosy Kristy atao amin'ny efitra ambony dia niteny izy hoe zay mihinana nofoko sy misotro ny rahako no manana ny fiainana mandrakizay. Fa eto amin'ity petera voalohany ity dia ambarany soratra masina fa Jesosy Kristy dia nitory teny tany amin'ny maty izy, tany amin'ny fiaina tsy hita, nanafaka an'izy ireo izay voahidy tao amin'izay tontolo ny séjour de mort. Amalikely any miampy azafady vetivety fotsiny vokatry ny fanahy fa efatra ny faharipo manarakaraka ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana. Fahatelo ny fiadanana, ny faharipo, ny faefatra. Zay rahalahy dia raina ny tompo. Nisy an'ireo tsara laza ny finoana izay voahidy tao amin'ny maty, tao amin'ny fahafatesana dia Jesosy Kristy no ambara ny boky ny Kolosiana eto amin'ity 10:10 ity hoe nandeha Jesosy Kristy nitory teny tamin'ireo fanahy tao an-trano maizina dia zay tsy nanaiky fahiny fony ny andro ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa, raha mbola nanamboarina ny sambo fiara izay idiran'ny olona vitsy dia izy valy mianaka ka dia namonjena azy ny rano izay namonjy anareo koa ankehitriny tiany batisa izay tenan'io tandindona io. Somary mivoaka kely ny contexte faharipo eto amin'le resaka batisa fa azavay kely vetivety ihany zay hoe rano namonjena antsika ekeko fa ny batisa dia fanitriana ao anatin'ny rano exemplaire ny vahoaka Israel nampandalovina ny ranomasina mena, izy vanomianaka izay nisovena tamin'ny alalan'ny sambo fiara fa izao tontolo izao kosa dia natao batisa tamin'ny rano. Izy vanomianaka dia tsy tao anaty rano fa ivelany rano, misy zavatra ampitaina amintsika amin'izany. Ny vahoaka Israel namaky ny ranomasina mena natao batisa tsy lena. Attention ny batisa kosa isika izay rehetra atao batisa sy natao batisa dia natsoboka tao anaty rano, mifampitohy daholo zany zavatra rehetrarehetra resantsika izany iray ihany ny batisa. Efa nisy fotoana nampianatra an'izay batisa ny rano batisa ny fanamasina sy hafa mifameno iray ihany ireo rehetrarehetra ireo. Fa ny rano eto manazava kely ny batisa sady manao fitina vetivety namonjena azy ny rano, namonjena Noa ny rano. Fa teo amin'i Jesosy Kristy dia mbola natao batisa ihany koa ny tany, natao batisa tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy mihitsy no teny nanaovana batisa atsika. Iray ihany ho amin'ny batisa. Ilay rano nanaovana batisa ny zanak'Israely dia mbola rano nanaovana ny zanak'olombelona batisa tamin'ny alalan'ny Noa. Sy Noa ihany koa fa Noa tsy lena, Noa valy mianaka. Mbola rano ihany koa nanaovana batisa atsika sy nanaovana batisa an' Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny Jaune. Fa ny rano dia tenin'Andriamanitra. Misy dimension misonga ao anatin'izany. Fa na izany na tsy zany ary dia atao batisa amin'ny rano ihany tsika. Fa kosa zadino fa ny rano dia tsy fahafenoana ny amin'ny batisa fa ny tenin'Andriamanitra no misele an'izay batisa izay. Dia tafiditra ao anatin'izay ny batisa ny fanamasina sy ny batisa ny afo. Fa ao anatin'ny tontolo ny tenin'Andriamanitra avokoa izany, fa ny fisehoany izany rehetrarehetra izany no amin'ny alalan'ny rano, amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny afo. Dia mbola misy detay ihany koa hoe Jehovah Andriamanitra reo Jehovah Andriamanitra tsika isika rehetra dia afo mandevona. Tanareo amin'izany ilay mahasarotra ny fahazahoana ny tenin'Andriamanitra. Ary misy detay be da be mbola afaka hitsofoantsika ao anatin'izany fa iverenantsika ilay sujet faharipo. Dia avy hatrany dia dingantsika ny famakina satria mitohy ilay resaka batisa, tandindona, fahalitony-tena sy ny sisa be da be. Ny sujet antsika dia faharipo. Naseho an Jesosy Kristy io iaho teo amin'ilay toko fahatelo 10:20 ilay toetra faharipo naseho an'Andriamanitra tsoa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay toetra ihany koa tokony ho toetra atsika. Vakitsika ny toin'izay faharipo ihany karaktera divine no amin'Andriamanitra tsoa izay omeny atsika. Eo amin'ny 14 indray no toizantsika ny famakina. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia toko 14 1
dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia aoka mba ho fiadianareo ihany koa izany saina izany. Avy hatrany ny filazantsara dia mametraka règle, mametraka principe, mametraka karaktera toetra. Inona moa lay fiaretana atao amin'ny nofo ny aretan'i Kristy lay nresantsika tamin'ny Kolosiana nataontsika sasy teny fohifohy tany am-panazavana tany aloha teo. Fahalemem-panahy, mora fanahy, mandevitra sy ny sisa rehetrarehetra, veziny fitiavana. Tahaka ny ahoana lay toetrany Kristy niaritra tamin'ny nofo, tsy de tahiko aminao intsony zany, fa atreo amin'ny hazo fijaliana dia ny porofoin'i Kristy Jesosy izay fiaretana tamin'ny nofony zay. Nisy fotoana izy rehefa nivavaka naharitra tao amin'ny sahany Getsemane, niaritra ny nofony. Zay le hoe niaritra ny nofony zay, nisy fotoana ny teny passage kely tany am-piandohanany amin'ny hoe isika malagasy dia tena miaritra mihitsy, nenena zavatra miseho dia miaritra isika malagasy, fa tsy misy objectif divine ao anatin'le izy malheureusement. Dia ho faty amin'ny fahotantsika ihany isika. Fa eto misy an'i Kristy Jesosy eo amin'ny sahany Getsemane. Ny mpianatra mba nangatahany ary mivavaka aminy, orairay monja fotsiny fa tsy nahavita. Dia nivavaka seul izy. Rehefa nivavaka seul izy dia tena hoe nisy bataille mihitsy tany amin'ny tontolo tsy hita maso tany. Miady ny fanahy. Toy ny efa ho faty aho izy. Nisy passage izy niteny an'izay. Mangororo ny fanahiko. Toy ny efa ho faty sady aho. Dikan'izany dia misy an'ilay fahatsapana amin'ny nofo. Sœurs sy frères. Tsy fantatro hoe nisy fotoana ve ianao efa nivavaka, nisy fotoana ianao efa nandalo épreuve, nisy fotoana ianao efa nandalo ady, nisy fotoana ianao efa nandalo zavatra tena hoe mandrorondrorotra ny émotion anao, manarotodrotika, mandreraka anao, mahatonga anao atera mihitsy, tena hoe resy anao. Dia amin'iny fotoana iny mamangy anao ny fanahy. Dia lasa miatsampy amin'ny fanahy ianao, miatsampy amin'Andriamanitra tsy toy ianao. Zavatra tsara zany. Ny olona manomboka mi-expérimenter an'izany zavatra izany dia manome reflet, manome image, manome sary an'ilay bataille natrehan'i Kristy Jesosy resahan'ny bokin'ny Petera voalohany eto. Satria ilay bataille atsika, ilay aditsika, mampahory atsika ety amin'ity zao tontolo izao ity no ahitantsika fahoriana, dia tsy ilay faharipo amin'ny manofo intsony lay saina be, mitady moyen à gauche à droite, mandeha mokondò, mandeha moral, tahaka ny toetrantsika malagasy miaritra amin'ny zavatra rehetra sy ny sisa be da be. Tsy zany. Ilay ietsehako sy ietsehatsika. Tsy ilay mokondò, tsy ilay je suis, tsy ilay za malagasy, tsy za lay maha fierté amin'ny za mandrina na maha sy ny sisa be da be, tsy te hiteny zavatra betsaka. Tsy izay, fa lay ianao manatona ny siza fiandrianan'Andriamanitra, mitalao ao amin'ny vavaka, ao amin'ny tontolony tsy hita maso, ianao lay mitalao mangataka amin'ny alina, amin'ny sasakalina, amin'ny telo maraina na amin'ny atoandro ihany koa, any anatin'ny zavatra tsy hita maso any, tsy fantatao tsy hitany masonao fa dia mandeha fotsiny ianao, maro-po amin'izay ianao, any ianao no miady any amin'ny tontolony tsy hita maso. Dia ao anatin'izay adinao zay misy zavatra tsapany nofonao, mangorangorana ianao, tsemboka ianao, volivoly ianao, sy ny sisa fahatsapana mbola ambany be zany zavatra resahako anao zany. Zany no bataille resahantsika eto. Satria manenona no miteny an'izany azadino fa Jesosy Kristy tao amin'ny sahany Getsemane nipatrapatraka ny atsembohany, tonga ra izany atsembohany zany ny suerany. Zay le teneniko hoe misy impact tany amin'ny nofontsika mihitsy lay bataille. Misentir, misy tsapa, zavatra tsapany nofonao, ny fonareo ny triatriato. Fa aza ny fitafianareo, mandrovitra ny émotion atsika isika amin'ny alalany vavaka, mandrovitra ny ao anatin'ny fotsika ao isika lay karaktera maha-olombelona, miala izay. Dia lay karaktera faharipo mivavaka manoloana n'ilay problème, lay karaktera maharipo mivavaka manoloana n'ilay tsy fisina, lay karaktera
maro-po lay vavaka ny ambony ninninona zavatra efa miseho ninninona fisarahana amin'ny olo tena amin'ny atrachère amin'ny zavatra rehetra zay ifatoratsika ety amin'ity zao tontolo zao ity satria tsika olombelona nofo sy raha de mifatotra amin'ireny zavatra rehetrarehetra reny fa lay vavaka no misurpasiany zany eo amboniny zavatra rehetrarehetra izany eo amboniny problème eo amboniny pression eo amboniny zavatra miendrika toy ireny zay lay bataille zay lay naseho an Jesosy Kristy tsy mora ny bataille an Jesosy Kristy satria ny ainy no hatolotra ny kapoaka no meny raiko ao izy ekeko zay lay niteneniko teo hoe manao référence isika amin'ny ady aranofo na dia mafy tahaka n'inona ary zany de mbola manohy mivavaka ansika mitady lay relation amin'Andriamanitra mitady lay fiainana mandrakizay mitady lay sitrapony raitsy to mitady lay hoe inona no afahako manome fahafahapo anao Andriamanitra tsy to inona no afahako manome sitraka anao Jesosy Kristy izay no zava-dehibe eo amintsika lay problème mangeza be eo amin'ny fiainatsika reny nofotsika sy tsapatsika fa mafy sy mavesatra mangororo ny fanahintsika ny amatsika ny émotion tsika ny tontolony siantom-potsika fa satria tsika nomena vokatry ny fanahy faharipo de misy vavaka eo amboniny zany misy fiderana an'Andriamanitra eo amboniny zany misy tenin'ny soratra masina eo amboniny zany misy fiainana mandrakizay eo amboniny zany sy ny sisa betabe de ino no mpanjinitsika ino no deraitsika ino no teny miverimberina ao atsaitsika sy ao apotsika sy eo amin'ny nofotsika izany no fiainatsika alleluia izany lay vokatra ny fanahy faharipo resahany soratra masina eto ko satria niaritra tamin'ny nofo Kristy de alao mba ho fiadinareo koa izany tena angatao mihitsy Jesosy meo fiadina mahery vaika meo lay toetranao niady tao Getsemane aho etiko miady sy miatrika an'izao fiainana izao meo lay toetranao na resy teo amin'ny azo fijaliana ho fandreseko ihany koa ety amin'ity zao tontolo zao ity zay ahitana fahoriana meo an'ilay fandresenao faharipo nentinao nandresy teo amin'ny azo fijaliana nitsangananao tamin'ny maty nafahanao ny toroteny tany amin'ny maizina tany an-trano maizina mba hoetiko ihany koa mandravarava ny aizina sy ny trano maizina mamatotra sy manodidina miezaka hikendry asy ny fianakaviako sy ny ankonako sy ny tenako izany lay toepo maropo vokatry ny fanahy ambarany soratra masina eto hoe tokony ho fiaditsika ihany koa ety amin'ity zao tontolo zao ity andiny faharoa mba tsy andaninareo ny andro sy saiainanareo amin'ny nofo araky ny filany ny olona intsony fa araky ny sitrapon'Andriamanitra tsy to tao amin'i Kristy Jesosy alleluia mba tsy ho be mokondoy intsony isika mba tsy je suis intsony hoe tsika miady amin'ny fiainana mba tsy lay ego atsika intsony mba tsy lay karaktera atsika intsony hoe za manana olona matanjaka be eo ambony ao za manana olona zao sy zao za manana izao sy zao za taranak'andrina za taranakianina zao amin'ny communauté zao mba tsy izany intsony no hititsika miatrika ny fiainana sy ny sisa betabe mba tsy andanitsika ny andro sisa iainatsika amin'ny nofo araky ny filany nofo intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony zao tontolo zao ny jentilisa sy nandehanantsika tamin'ny fijerijejona sy ny fanindrindratsy sy ny fimamona sy filalaovandratsy sy fisotrotoka sy ny fanimpotsampy izay fady indrindra ny abomination rehetra ampy zay fa andao isika andeha amin'ny vokatry ny fanahy Kristy Jesosy amin'izay ampahirezako atsika de hoe sœur sy frère andiny faharoambe folo ry malala azakaka isika noho ny fizahany toetra mamay izay mahazo atsika mahazo anareo mahazo ihany koa azo atao ho zavatra mahagaga manjo anareo ireny fa araka ny ombona anareo fijaliana amin'ny Kristy Jesosy araka ny ombona atsika an'ilay toetra faharipo amin'ny Kristy Jesosy andiny fahatelo amby folo important be izy io verom-piany fa araka ny ombona anareo fijaliana amin'ny Kristy Jesosy dia mifalemba ireo vravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny ihany koa amen
tsara be ilay verset biblika mirazotra amin'ity toepo maharipo ity. Betabe ny verset biblika afaka raisina fa ity Petera ity ny tena hitako hoe maharesy lahatra araky ny famangin'ny fanahy ifampizarantsika anasongadinana ny heriny filazantsara eto amin'ity toepo maharipo ity. Averiko ihany lay Petera voalohany toko faefatra andiny faharoambe folo teo sy fahatelo ambe folo. Ry malala aoka tsy ho gaga isika, faut pas étonner, aza gaga noho ny fizahan-toetra mamay izay mahazo anareo mahazo atsika, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany. Andiny fahatelo ambe folo, message important be mihitsy ho atsika sœurs sy frères ao amin'ny Kristy Jesosy, fa araky ny ombonantsika fijaliana ao amin'ny Kristy Jesosy dia mifalia. Lay fijaliana dia tsy inona fa lay faharipo vokatry ny fanahy faefatra io toepo io, miara miombona n'io toepo io amin'ny Kristy Jesosy isika miaraka aminy manana n'io toepo io, fa araky ny ombonantsika amin'ny Kristy Jesosy an'io toepo io dia mifalia ianareo, mifalia isika miravoravo indrindra fa misy voninahitr'Andriamanitra, izy voninahitr'Andriamanitra miseho miaraka amin'io toepo io ao anatin'ny aditsika fifamatorantsika amin'ny Kristy Jesosy amin'ny alalan'io toepo vokatry ny fanahy faharipo io. Toin'izay dia mazava ho azy fa afaka mioty fiainana mandrakizay itsika, misokatra amintsika amin'ny varavaran'ny lanitra, misokatra amintsika ny trône n'Andriamanitra tsy to. Ny vavakintsika dia afaka miakatra sy midina manao échelle de Jacob. Ho hitanareo ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambony lohany zanak'olona. Ara-panabezany zavatra resahako anao zany rehefa manana ny toepo maharipo ao amin'ny Kristy Jesosy io isika. Derao ny tompo, derao ny soratra, derao Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'ny heriny filazantsara sy ny soratra masina. Averiko farany mara-pananako azy efa mandeha be ny fotoana. Name fanoharana atsika Andriamanitra tsy to niaritra sy niara-niaritra efa-jato taona tamin'ny zanak'Israely izy Exodosy toko voalohany efa-jato taona tany Egypta, Exodosy toko faefatra ambe folo niaritra fanandevozana, niaritra ny Farao, niaritra ny fimonomonona ny zanak'Israely ihany koa Yahweh Elohim tany nefitra, Exodosy toko fahadimy ambe folo. Niaritra niara-niaritra tamin'ny Lota tao amin'ny Sodoma sy Gomora, Genesis toko fahasivy ambe folo. Andriamanitra tsy to nisy toepo maharipo tamin'ny alalan'ny Abraham, nividy mihitsy ny ankohonana tamin'ny mpanjaka ny Sodoma sy Gomora. Toepon'Andriamanitra maharipo daholo ao anatin'izany, ary lay cadeau tena ngeza be dia niaritra Andriamanitra tsy to, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy anana fiainana mandrakizay. Niaritra ny otatsika izy tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy, ny filazantsara no nanehony an'izany. Rahalahy sy ranabavy, niaritra Andriamanitra tsy to. Dia izay toepo izay nasehoany tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy zay karaktera Kolosiana nitondrantsika fizarana teo nazavain'ny Petera voalohany ho tazy aoka ho toepo ihany koa ho toetranao indray manomboka eto ho vokatry ny fanahy ao anatinao tsy ho karaktera charnel intsony isika fa karaktera spirituel manana ny vokatry ny fanahy fa efatra faharipo, fa meno ny efa vokatry ny fanahy toepo na ny fen'Andriamanitra antsika, fitiavana, fifaliana, fiadanana. Faharipo fa efatra, ny ambiny fahadimy famoram-panahy, ny fahaenina ny fanaovan-tsoa, ny fahasivy ny fahamarinana, ny fahalemem-panahy, ny fahavalo, fahafito azafady lay fahamarinana, fahalemem-panahy, fahavalo ary ny fahasivy farany dia ny fahononam-po. Mbola ho tohizantsika ny fizarana, mino fa nafinaritra anao ho voninahitra Andriamanitra tsy to, lay hoe mahafinaritra tsy misepanohira isika fa lay fahafinaretana fifaliana vokatry ny fanahy faharoa ravoravo miaraka amin'ny anjely isika
ny amin'ny fizarana zay napetraky ny soratra masina nozarainy tamintsika teto dia mirarosoanao a ny plénitude ny vokatry ny fanahy anakisivy no amaranako ny fotoana hoe tononoko a sy ampahirezako anao a amin'ny anarany Kristy Jesosy mahireza raha lasa ranabavy fa tsy mora ny aditsika indrindra isika zay manana an Jesosy Kristy satria misy an'ilay désirement rovotra miongotra am'izao tontolo zao isika de zay désirement zay a tsy mora misaraka ny nofo a sy ny fanahy ny tsoka sy ny tonina ny vantaolana sy ny aina misaraka izany rehetrarehetra izany a ny tenin'Andriamanitra maranitra noho ny sabatra roa alera mampisaraka ny aina sy ny fanahy de zay désirement izay a mampisaraka ny aitsika lay fofinaina mahavelona isika lay efa aspiren'ny fofinaina mahavelona roaka fa nan'Andriamanitra tsy to lay namelomana atsika tao am'sahany tena esorona am'ty zao tontolo zao ity isika de manapaka n'lay lien Andriamanitra tsy to dia misy ady ao anatin'izany misy tremblement hovotra ao anatin'izany misy vibration ozatra zareo any amin'ny occultisme fa tsy de tiako loatra mampiasa an'izay terme zay fa fanazavana tsotra fotsiny a misy zavatra mihetsika zany ao anatin'izany de zany zavatra rehetrarehetra zany a tsy mora tsy vitan'ny herintsika ihany koa nefa tsy vitan'ny karakteratsika amin'ny maha olona atsika fa tsy maintsy manana ny vokatry ny fanahy isika misaotra anao zay tompo a ny amin'ny teny voazara misaotra Jesosy a ny amin'ny délivrance anao a misaotra ny amin'ny famanginao a misaotra ny amin'ny fanasitrananao a misaotra ny amin'ny vokatry ny fanahy faharipo izay nitetahianao sy nambaranao tsotsotra taminay fatra tsara sady hitsanao ianao a no apetraka eo ampifonareo a izay fatra amaranao anay izay a izay no famaranao anay araky ny fahendrena ao anatinao mankasitraka raha itsy toa misaotra ny amin'ny fitiavanao teraina ny anaranao a anao irery any ny voninahitra iao Elohim ary ny anarany Kristy Jesosy a no etiko manisy tombo-kase any zavatra rehetra tianao Jesosy tiantsika Jesosy mirarosoa antsika rehetra veloma tompoko amanaraka indray miresaka ny vokatry ny fanahy fa dimy isika dia ny famoram-panahy izany tainy tompo